Nantanteraka fiainana tamin'ny mpanao gazety kosa androany ny filohan'ny fanjakana Repoblika Fanare nitondra ny fijeriny ny raharaham-pirenena ity taranaka andrina ity tao anatin'izany ho an'ny Fanare dia ilaina ny fisiany nitondry zotra vaovao ifaneken'ny malagasy, ilaina ihany koa ny fampihavanana mialohan'ny fifidianana. Nitondry zotra vaovao ifaneken'ny samy malagasy irery ihany ahafahana mampilamina ny tany sy ny firenena hoy Andrena Solo Ravelina no Solomon Clovis filohan'ny Fanare heveriny fa tsy ny mpanao politika ihany no anosiny ary anaiky ny sorodalina vaovao fa ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena. Nosoritany ihany koa fa ilaina nisy ny fampihavanana sy ny fanavozana ny lamparonenana izay lalàna fototra amin'ny feny fitondrana mialohan'ny hirosoana amin'ny fifidianana. Niany fifidianana natao tany aloha zay vao niavana ny président Analakely ny président izy élection nandeha zany dia tsy zany dia lafo maromaro eo mampiesona atsika sy tady hijery zavatra hafa ndray zay olona samy teny izany fa za dia samy teny aloha fa zavatra tsy mety mihitsy zany hoe aorian'ny fifidianana présidentielle zay vao nafampihavana na dia hoe aorian'ny fifidianana lampanondrenana izao zany fa hoe andotsika hanotony votra ty zavatra teneniko anao teny andotsika hanotony votra dia anao fifidianana lampanondrenana ary ny zavatra petrako ao anatin'iny dia hoe fifidianana lampanondrenana tsy miharery no nataoko ao hitanao zay le fitenenana amin'ireo andeo tsy mifaninana andeo tsy mifaninana io ny ahako dia io ny anareo eo nanao anatin'le dimy fampihavanana ny fefahema tena sesiny vato misy voa fekevitra tany ny nay io hoe monarchie constitutionnelle tany république unitaire république fédérale ireo monarchie constitutionnelle dia toizako aty tazita amin'ny enina me zany zay zavatra nandeo afaka mpanjaka tany sud-est tany tsy hoatsinana nana tamin'ny ampanjaka be réunion ahako réunion sy ny mpanjaka kely tany vasomasy nona tamin'ny ampanjaka iavantazafy ahako tamin'ny antefasy nona tamin'ny ampanjaka amin'ny antesaka ahako nanazava ny monarchie io ary voaray vadio ao zany zavatra rehetra zany. Ny Fanare izay mihevitra fa lalaam-panorenana telo no tokony hisafidianana ny fanjakana Tsirefesy Mandidy, Repoblika Federalista ary ny Repoblika Tokana. Ninona rafitra apetraka hoy izy ahafahan'ny firenena mandroso dia ilaina ny fahatsarovan-tena ny mpanao politika ametraka ny vahoaka ho andrina ary tsy ho mpitondra ampandany ary hipikalamina fa anaiky hiafy sy hifekibo.